iny zay raha aleonay velona any amin'ny tany Egypte zay, aleo indray sady olona mpitondra vaovao any tany Egypte. Iverina any Egypte tany, anao inany tany ary ka nialany nefa zareo dongy dia iverina fa mafy ny zavatra niainany tao anefitra dia eritrereto fa mbola mafy toy indray zavatra iainany any, zavatra iainany rehefa tonga satria lamindamina aloha dia nisarotra dia tonga teo amin'ny faran'ny tena sarotra ilay olona miteraka. Bevoka aloha mbola tsy dia manino fa mahay mararary, mbola mandeha foana aloha iainy tombobe foana kiva mambola rehefa tonga eo farany tapiny marary teraka amin'izay dia rehefa beo ike courage fa mahazo beo hoe fa zato tena nemena foana rehefa hitany mafy ny zavatra iainy dia aleo no miverina aleonay hoy ny miverina dia tena niteny teto dia lasy momona dia nandeha mivavaka iarona sy tany amin'Andriamanitra, nandeha nifoana ho an'ny zareo indray. Lasa tsita ny mitondra ny atao vahoaka maro manandram-peo hoe leonay velona tsy mety aminay makany ahoana zanakay ahoana vadinay ahoana ny fizahoanay mimenina be dia lasy dia arona sesy nandeha fona nandeha indray izy nandeha fona tany amin'Andriamanitra ho an'ny lomozavatra ireo dia avy eo moa Andriamanitra ny teny eo amin'ny faraika amby roapolo kanefa raha mbola velona koa dia efa fehezina eo fantaha rehetra ireo lehilahy rehetra izay nahita ny voninahitra ny famantarako izay no nataoko tany Egypta efa sy tany anefitra nefa naka fanahy izao impondo izao ka mihaino feoko. Hitantsika tsara fa rehefa mifona misesy ianao mamelahy ireo dia ilay zanak'ireo zany tsy nikompondana mihitsy hoe fitantanan'Andriamanitra ke zareo niala avy Egypta juska tonga teo an-tany efitra tsy tampany zareo zany fa vetivety zareo niaroaro tempoana dia nefa tsy nisaritra nampahely ny valo lara niaraka ny fanambarana tia dia niaraka maty tao anefitra tao daholo avelako hiapatrapatra ozy fatinareo satria Andriamanitra rehefa tezitra dia tena tsisy olona afaka mampaingina ny fony zany mihitsy olombelona mbola afaka hoe aleo fa zanany niteny azy dia mety mba hanaiky izy na ny ray aman-dreny niteny azy dia mety mba hanaiky izy fa Andriamanitra Jesosy Kristy ihany afaka mandamina ny fony dia tsika ihany koa afaka hoe Andriamanitra mialahy ny helokanay ianao ny amin'ny fiainanao ny ampifandaminanao n'Andriamanitra fa raha izao tontolo izao dia famindram-pon'Andriamanitra araka ny volantsika famindram-pon'Andriamanitra fa na misy olona zato hisangana ary ifony Andriamanitra no manova zavatra vazainy misoratra dia misoratra tenin'Andriamanitra firy mivavaka hoe esory teto ny coronavirus fa ho an'izay mivavaka dia narovan'Andriamanitra fa ho an'izay tsy mivavaka dia nariparipaky ny coronavirus ka teto Andriamanitra efa mba famindram-po efa tena famelan-keloka lehibe natao tamin'ny Israely fa mininy tsy mirarary zareo dia tezitra tamin'ny Andriamanitra ny taona midina ihany mahazo makany amin'ny tany Kanana ozy fa ny ankoatr'izay dia maty ny tian'itra daholo. Toko miapatrapatra ozy ny fatiny atao tena atao maty ty amin'ny tao anefitra daholo dia zazakely zany araka ny rehefa mahita zazakely na imonimonna moa ray aman-dreny rehefa natokantrano tsisy sakafo atorakiza zazakely nga ty alalan'izany sakafo mafantany dia izy inona ka teto ny zazakely dia nelatra amin'ny 20 ans azo nakany amin'ny tany Kanana daholo na dia mafiarany tany tena nandalo tena hoe toerana raha misy toerana anankiray tany tsara ny tondran'Andriamanitra anao ka misy tady anjakanjaka ao amin'ilay toerana rehefa izay ny anjaran'Andriamanitra aminao hoentiko any ianao dia na dia mafy tsy maintsy misy eo ilay feo amatsika maha-olombelona eo ilay feo miteny hoe tsy mety aminao ihany arotrao ianao rehefa gany izay ilay feony defon'izay dia io koa dia resy lahatra ny sasany hoe tena tsy mety koa makany anefa Andriamanitra rehefa manana ny hevitra heverana antsika ozy dia tsy hahatonga loza zany fa hahatonga antsika mitafavoaka ny fiaina eto izao araka ilay voalazako maly efa tsotrony zanak'Israely nentina tany efa tonga tany génération 20 ans midina efa tonga tany efa avy tany antsika indray lalana makany ka tsika mety hoe mibazam-bola tsika mety hoe mbola sasany io mety hoe mbola any Egypte sasany koa efa mandalana makany sasany efa ao anefitra tsy voy abandona
misy zao ohatra manafahafany ianao anao trano par exemple dia ny trano eritreretinao ohatra zao hoe 4 étages ohatra dia hoy izy olona aza manao an'izany fa fian'olona amin'izany ianao lasa mitsoina miny dia lasa mirodana aza manao an'izany fa tsy mety fa tovy an'ilay kelikely reny ihany fa atao izy daholo azany eo ilay misy valolahy eo anakiketraka anao tsy mihaza makany aza manao an'izany fa nefa le Joshua Caleb dia ao anatinao dia mandresy lahatra foana makany mindao hoany tantarany izy ianao misy mandresy lahatra ianao ataovy izany izany fa mety aminao ka ankehitriny efa fotoana izao efa lalana makany tsika izao dia mety hoe mbola mandalo dia izany ianao fa tsy leray avy ireo tsy ohatr'izao mihitsy raha tisanao olona ny tety tamin'Andriamanitra tsy ohatr'izao zao sy anao tsy ohatr'izao mihitsy ny fiainantsika raha tsisy ny enterisika tamin'Andriamanitra mitondra bavaka anao sika inge tanaty lavaka ny nafotan'Andriamanitra tanaty lavaka ny savidiana tanaty ny maro tena hoe vahoaka maro ty ambotana fahafahana afaka mivory tenin'Andriamanitra afaka mamantatra any ange misy jamby tsy mahita ny baiboly io izy fa dingeny fotsiny tsy mahita maso tsy mahita baiboly izy any koa nefa misy marenina tsy mahezo tenin'Andriamanitra tsy hena zany fa tsika sady mahita mareka ao izay hoanatsofinao izy aoka izy iaino dia mila mihaino tenin'Andriamanitra dia misy ihany koa ny olona ohatra ny olona anankiray tsy tonga mpanakarena fotsiny izany raha tsy nandalo fizarana taty ambany amin'ny fomba ahoana ny ahafahanao micomprendre ny hafa hoe tena marary inakan'izany ankoatra ny fadianina tsy afaka ny comprendre izany ianao raha tsy misy fotoana ianao tena tsy mihinana tena comprendre hoe eny tena mafy izany inakan'izany ka leo amamy ianao koa nefa tsy afaka comprendre olona ohatrany ahoana ny arary dia tsy manam-bola misy fotoana ianao tsy nanana dia tsapanao izay mety tena hoe marary tokoa izany aleo amame dia mbola manana za zao ohatrany za zao nisy fotoana marary kibo be mihitsy tena doseko rehefa marary tena marary nify tena tsisy miraraza tio nao rery any io sy ny kibo tsisy miraraza tio na marary takinina artistinao tsy comprendre izany olona fianao no maheno marary amin'izy dia amin'ny fomba ahoana dia comprendre nao ny hafa hoe karakareko fa marary nify satria tena marary izy na marary nify izany dia tapanao marary ianao izy efa nandorovako izany izay mahatonga an'ireny hitanareo nge dia mpanankarenireny mafo mame izy raha manavola 500 000 izy zao izy mafo mame 200 an'ireny manare satria nandalo teo aminy dia hoe nanana izay nandalo teo aminy izany marary izany izay mahatonga an'i Jesosy tsy micomprendre raha tsika foana izy tsika raha alaina fanahy efa nalaina fanahy foana izy Jesosy efa nalain'olona fanahy koa izy efa nalainy devoly fanahy izy dia fantany izany hoe entana nge zany ao anaty vadikana vadimofo vadiny raha tena